Tonga teto iosy ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Nirina Rajoelina ny alakamisy 20 oktobra 2010 soa arivo teo. Hôpitaly Manarapenitra, sekolim-panjakana Hoatsaraina, herinaratra hamahana ny olany delestazy, ireo no nampanantenain'ny vahoaka ny iosy ankoatra ny fitondrana tsara tantana. Fanasian'ny tsindrim-peo manokana ny lafin'ny fandriam-pahalemana, indrindra ny amin'ny fiariana omby. Zay manana omby mihoatra ny 10 dia omena asina puce ny omby. Ny puce dia atao amin'ny sofiny io na atao amin'ny elika io, saboany iny koa afaka asina ny puce. Niza mpangalatr'omby na dahalo milaza aminareo fa na hoetiny mianatsiny, na hoetiny mianavaratra, na hoetiny miakandefana, na hoetiny miatsinanana ao anatin'ny 30 minitra fotsiny dia ho hitan'ny satelita dia ho fantatra hoe lasaiza le omby dia Matoko tanteraka ny vahoaka ny iosy ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Nirina Rajoelina ny fahafito ny volana Novambra 2010 sy 2010.